mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano reny tena koa ny ambasadorany Ahosoa Aziadia no mandroso tokatrantsika reny amin'izao fotoana zao tonga amin'ny fotoana antsika izay efa antsika miaraka indray ny hatsarany Ahosoa eny amintsika rehetra tokatrano ary ny hasoavan'ilay avo indrindra ao misehatra manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny hasoavany indrindra lalana faraka 12 ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny satria hoe trinité zany satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitry lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitry lanitra any misy anazy any io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka mialohan'izay aloha tsy naoloantsika jery teo hoe lanitry lanitra veriko indray mandeha satria misy io lanitry lanitra io ao jerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitry lanitra io azavaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitry lanitra ka ny lanitry lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any zay lanitra anazy dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokyny Deutéronomia 10:14 avakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro aniavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitry lanitra ary ny tany mba am'izay rehetra ao aminy ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia hoe lanitry lanitra satria le lanitra eo ambonynareo io le lovan'ny olany fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia lany amin'ny lanitry ny lanitra ny mihitsiny zay misy an'io dada Iavazy Ahosoa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijery manditsika mikasika any amin'izay lanitry lanitra zay ao amin'ny fanomeko antsika moa faverindray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitry lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona ety tany tokoa he ny lanitry ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby anao ko maika ve fa ity trano nataoko ity trano ten'Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitry ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitry ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitry ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'teny io dia io lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitry ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao soatra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarana anao zao ka hiditra am'izay tsy antsika hoe raha iresaka eto antsika dia any amin'ny lanitry lanitra am'izay ny resantsika tsisy izeto amin'ity tany ty tsony fa ny ambony any dia izao am'izay ara ny voalaza soatra masina hoe maninona moa ny ambasadorany Ahosoa Aziadia no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha vantsika ndray ty ten'Andriamanitra ty hoe na izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Ahosoa dia tsy izy izy Jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Ahosoa dia tsy manan'Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadorany Ahosoa manazava amintsika foana ny fampianarana ny Ahosoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny afantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena no any hovonjen'Andriamanitra zany tsy miexiste satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy miheno mpanota tsy henon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Ahosoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny afantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-pe io soratra io hoe ny fampianarana izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada Iavazy Ahosoa ary ny fanaporofona zay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka mifahotana de tsy manota intsony mba firifina kely le retour fa tena mikorotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy zany fa parentese kely moa izy zany fa amizetsika am'le teny zany ahoana zany natonga ny ziadia ambasadorany Josuah ny teny fa tena avy any amin'ny démonie ilay resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy ny fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany Josuah de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany Josuah ny fampianarany Josuah de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay iray iny vokatry ny didi folo iny ilay didi folo mantsy miteny hoe aza manana an'Andriamanitra kafa fa izao ihany zay le didi folo zay efa nazavaiko amintsika moa fa ny fanjakany Josuah de tsy mitandrina didi folo zany ary tsy manaraka didi folo novinovy satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho any zanak'Israely kanefa de noho ny amin'ny didi folo nitandremany olona de nitereny oray Andriamanitra fa telo ny ao anatiny ao zay natao hoe trinité zonke jevatsika io ny marika fa mitandrina didi folo daholo ny fiangonana marika nampirofona an'izay jevatsika io bokin'ny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy faefatra eo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fahatelo Exodus toko faharoapolo andiny fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didi folo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrina didi folo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrina didi folo anao nefa nyzany didi folo zany de natokana ho an'ny Israeliana rery any efa nampianantsika mihitsy iny ary ny fidiranao am'izany de mitika fa olona mpanotra ianao ary ny mpanotra de tsy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofala efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy amban'Andriamanitra fa izao rehefa mipotra koa Josuah zay nyteny hoe za koa Andriamanitra ary ohatra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany ary rehefa niditra koa ny fanahy masina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany zany fanahy masina to Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany mivavao amin'ny fanahy masina no resana fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina eo de efa fadisoany olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha amin'ny fanahy masina fa hoe mivavahanareo ao mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resana oke jevatsika zay tena Andriamanitra zay somary jerevatsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao voalavakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetana sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitany reny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra mety kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy ile fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iava Josuah zay ny voalazany soatra masina hoe io zany mitondra ny mivavakitsika any amin'ny Josuah de makany amin'ny dada Iava fa tsy hivavahana izy akoriny mbola aventsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vakitsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 de tatsika tsara mihitsy ny valy teny ato
Efesiana 6:18 6:18 ditatsika tsara le valiteny. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao no manao ny vavaka anao sy ny fangatanao fitarainana. Zay ny dikan'izany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy koa hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany dia efa fahadisoana mipetraka mihitsy hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'ilay telo zay resady iny noho ny amin'ilay hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. Dia aventsika indray moa zany le teny akaiky teo amin'ilay hoe aiza indray misy ny teny miteny izay. Dia Joda toko voalohany Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala dia 9:20 zany. Mbola fanazavana hoe ny fanahy masina dia tsy ivavahana. Dia efa zay zany dia efa mahavoa an'izay rehetra nivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie. Zay mahatonga ny ambassadeur-ny hoe avy any amin'ny dévolu ny trinité. Fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy izay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé Joshua. Zao nefa akitsika amin'ny teny frantsay izy io zany Juda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. You. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est, on prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe ny ivavaka anao zany dia amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina dia efa nandika lalàna ary dia efa olevony eo soa tompo ny fofona ny vava. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana nareo. Ompitena Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy ilay izy. Tsy any Ahosoa ilay fampianarana trinité. Io zao nareo mivavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donk avekitsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko 9 hoe ny fanahy masina no mifona fitarainana tsy azo tononona. Donk avekitsika zay teny zay Romanina toko 9 hojevatsika kely amin'ny Baiboly mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany dia avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay. Romanina 8:23 Romanina 8:23 dia avy eo ny 26 dia no tsara nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 dia ny 26 dia njaranao amin'izay mieritreritra an'lizy Jolisy. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloam-boka ty ny fanahy azy. Isika aza dia misento amintsika miandry ny fananganana ka dia fanavotana ny tenantsika. Dia toy ny 9:20. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany dia tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'ilay fahalemena noho ny antsifaizana amin'ny vavaka. Tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana izay tsy azo tononona. Dia nao hoe toytsika any izy 26 dia ny 27. Ary izay mandinika ny fony no mahalala izay hevitriny fanahy, satria araka ny fanahy
araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay. Eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'Andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy miresaka atsika sy ny tenitsika makany. Zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny. Ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao de izy no manao transmission directa makany amin'ny dada Yahova Soasoa, mandefa an'le teny mivantana makany tahaka an'io telefona io zany izy. Io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina. Ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso, fampianarana démonie zany. De zay ny tsy napetin'le trinité satria ao anatin'ny atao hoe trinité jerevantsika am'zay izy de Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray. Inge jerevantsika zay hevitra zay zary zay de zavatra diso zany. De eo ny fanahy masina zao fa tsy izy. De vaketsika ary ny fanahy masina ny rana zay. De ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra de ray ihany. Io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu, un seul Dieu. Ao anatin'ny teny commandement io didi folo. De didi folo miteny hoe un seul Dieu. De iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'io daholo am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty tena zava-doza. De teny zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty. Ty zany ny fanahy masina de ty ny fils ty de ty zany ny père ty. Zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy ny Andriamanitra anankiray de io ny proof mitandrina didi folo zareo. Ka raha misy miteny hoe zay tsy mitandrina didi folo de io trinité io avy any amin'ny didi folo io le vakitsika hoe Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io le hoe Exodus 23 io. Exodus 23 na Exode 23 io izy io le hoe mitandrina didi folo nareo. Ka raha misy teny zay tsy mitandrina ka io système mihitsy na hoe didi folo le Andriamanitra nareo mihitsy tany de mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay na hoe trinité. De hoe ny fanahy masina hiditra fanahy masina tsika aloha de fany de fa diso izy io irany eo soa izy io. Anketrika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina. Oke jerevantsika hoe matoa izy ny rana de le ambany dika zay irahako any amindreo izy ny fanahy masina izy eo soa. Jaona toko 5:20 vakitsika. Jaona toko 5:20 de amin'ny andininy Jaona 16:7 zany. Fa izao de milaza ny marina anareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy. Eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy. Ka raha zavatra irana ve ivavahanao ny teny izy. Tsy azo ampitovianao amin'ny Andriamanitra ray izy ny dikan'izany satria ny dikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino harona anankiray reo de mitovy ny valeurany sy ny grady ny dikan'izay. Nefa ny soatra masina eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka ny fanahy masina. Ka ahoana moa zany ny mahalehibe anazy ny dikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny eo soagna izy. De nao rehefa avantsika amin'izay ny teny Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka andreo jerevantsika indray zay teny zay aloha. Hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy.
vakitsika ao amin'ny Jauna 13:16 no vakitsika aloha zany. Jauna 13:16, Jauna 13:16 de miaraka mijerentsika. Jauna 13:16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao nama izy nataonareo kekevala amin'ny naniraka anazy. Jauna 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho izay maniraka azy. Mazava be hoe ny rana de kely noho nilay mpaniraka. Ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato? Eo ny soratra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyity ato ty? Ao ny sary io nataonareo égal daholo izy telo reo, égalité parfaite reo, io égal rehetrarehetra reo. Izy rehetrarehetra reo de égal mitovy taona sika égal boribory eo ampovoany io ty. Eo mitovy reo anankitelo reo, même pied d'égalité zareo. Ahoana ho mampitombona zao sary nataonareo zao? Tena izy satria mametraka an'ilay ray hitovy amin'ny zanaka, le zanaka mitovy amin'ny fanahy masina, nefa ny atao hoe ny zanaka azy no maniraka ny fanahy masina. Efa tsy azo ekena zany zao égalité zao. Non 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 non, tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ny ataonareo. Non, aleo ataontsika volomparasy hita tsara izy am'izay. Non, mbola tsy hita, ataontsika jaune ihany. Non, tsy azo ekena mihitsy ny hoe égal zany reo. Raha mio sary io de andreotsika koa jery hoe na Yahosoa nge ka ny rainy andreotsika jery an'izay hoe satria tsy mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rahana, efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay. Ao jerentsika kely karaka ketsika atao amin'ny teknisianina ato a. Dasika vetivety jery an'izay tsika teny zay. Anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitinareo. Mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be dia be izy ato. Maromaro ty fa aleo metsika daholo tokony sy andina hoe io zanak'Andriamanitra io ka ny rany. Raha vaketsika aloha vonoky dia mandeha de ampidirina am'izay. Ao tafiditra tapaka mihitsy nanary mandrapato maniny telefony tsy evatsika tokony sy andina zany de mijetretsaka tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rany. De hitantsika treo fa ny fanahy masina ny rany Yahosoa tsy mahazo atao égal zany izy dika zay hoe fanahy masina égal Yahosoa. Efa diso zao zay, tsy mety zany izy zanak'Andriamanitra io ataonao égal amin'ny fanahy masina de efa diso zay. Eny fampianarana diso avoakany Jesosy Jesoa iny nge tsy zay justisasy, fampianarana démonie daholo navoakany any aminareo any. Zany tsy mahaiza an'iny, mandika lalàna mihitsy ilay fampianarana. De mbola tsy tonga sainy ihany ve anao? Mbola tsy hiala ihany ve anao hiala amin'iny? Satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazominao ihany zany sary zany. Za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao vonjeo ny fanahinao. Zay tsy tonga monjy nyity nofinao ty fa monjy ny fanahinao. Izay no nahatongavan'izay ady ambassadeur-ny Yahosoa meteza amin'izay no vonjena. Zay nahatonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety. Tsy ho afaka eo mihitsy anao, tsy ho avitra mihitsy anao, fa manaraka ny Yahosoa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziady anao satria ziady ihany no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziady ihany no dikan'izay. Zay no izy zay. Ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no lay ny rahana. Io zany zany tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay. Ka rehefa naniraka zany Yahosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égal amin'ny Yahosoa mihitsy izy dikazay. Ary eto ndray tsika hita mihitsy hoe Yahosoa koa ny rahany ray lay dadany Yahva de tsy azonao atao égalité mihitsy zany satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany. Ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy. Misy olona gany reo ny teknisianina.
mbola miany teknisiana antsika efa ty mantsy afaka mipita le sary a fa de zaventsika foana zany zany hoe eo am'izay hevitra zay zany a de mametaka mihitsy ny sohatra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray a dia miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo laviny sohatra masina zany ary zay no hoe tsy any eosoa io fampianarana io ka rehefa tsy any eosoa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina rehefa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina de devolona ndefan'io jereva tsika am'izay tokoa le fampianarana marina misoratra masina rehefa nijerevana ny fampianarana marina te soratra masina de tsy miexiste ao mihitsy le ina mo lay teny zany e hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fana masina tsy miexiste ao anatin'ny fampianarana eosoa zany fa ny tao ara de hoe ny ray lehibe noho ny eosoa de eosoa lehibe noho ny fanay masina zay no hitatsika ao mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina angany io teknisianao efa vita satria tsy maintsy asehotsika amin'ny écran izy mahitany olona am'le fampianarana mantsy zay ka miarikely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa vita io zay zany fanazavana vetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'lay zanaka ary taky zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray a hitovy amy zanaka ikaingana fa tsisy mamenatra anao tsika ny aty amy tanyny fampianarana mitondra olo amlantilanta de tsy mahazo mitaraikiraiky tsika naoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika tatokantrano lefa nambarako teo a efa tavaverina moa zany ny lafin'ny teknika hatria nisy fatapahana teo de tanderoso am'izay tsika le tenin'andriamanitra le hoe na io zanak'andriamanitra io aza de ny ranorainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe egalina zareo de misy o nyteny hoe ka rehefa izy tatia tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverany ambony izy mitovy ihany reo tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony faketsika ary ny jauna 13-17 aloha nefa tsika tsy kelikely a mara-pahatonga any am'izany teny tokony mila valany zany fa andriamanitra jauna 3-17 fa andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao anameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao mazava zany fa io andriamanitra ray naniraka ny zanany de tsika nefa efa nentina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe noho zay maniraka azy de lehibe noho zay nirahany zafady indrindra ny mpaniraka zany lehibe noho lay niranana ndeha no zany zany de io andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany ray zay a de mandray toko sy andiny daolo tsika nle tokantrano any jaona toko fefatra andiny fefatra amy telopolo amoka toko sy andiny maromaro mihitsy ny a de mizay tanareo mihitsy ny hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra mirainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo tsy azo atao hoy eosoa taminy ny aniko de manao sitrapony zay maniraka sy ny mavita ny asany ny rany izy zany eto manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany eosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay de vakitsika hoe jaona 5-23 jaona 5-23 mba najan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy mazava-be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny a de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka hoana moa zany le ray ono atao egalina amy fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina tsika ataotsika sary ndray le izy aloha zao ny sary a zao ny sary a tia ny ray ataotsika miadana mihitsy le izy de mizay azonareo tsara
ty zao ny ray ty zao ny ray ty imiditsy amy zanaka ndray tsika ty zao ny zanaka ty zanaka ary eto ny fanahy masina fanahy masina moa tsy olona ataontsika tsarasara elo zany fanahy masina araka ny filarany de zao ny ray lehibe noho ny zanaka zany de eto zany strictement supérieur amy matematika zany de strictement supérieur ty io de ato par rapport amy fanahy masina koa iahosoa de strictement supérieur zao le averina kely voatrany tsy mainty ty zany strictement supérieur zany zany hoe ataotsika am'izay ny sary ty dadany ty toko eto ambany eto zany de mbo azonareo tsara izay eto ny ray eto ny zanaka de eto ny fanahy masina de lalàna zany ataotsika fotsifotsy tia supérieur am'ty ty supérieur am'ty ahoana zany mahegalina an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray ahoana mahatelo zay ray an'io zay no atao hoe trinité matsy nefa de tetsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina de ahoana moa zany lazaina fa ny ray egalina fanahy masina satria natao anaty pani anakay izy hoe egala reo mitovy reo zany atao hoe fampianarany démonie io ny profa fa avy any amy démonie mihitsy le fampianarana hoe egalina reo zay différent de egalina mihitsy reo ataotsika eto ambony différent mihitsy tsy mety ho egalina mihitsy reo novinavina zany différent reo sary reo zany tsy mitovy reo sary reo noho zany fony trinité dikan'izay zany amy sary am'je fahitatsika tamin'ny soratra masiny teo de fafako eo zany fafatsika io sary io zany de ataotsika ny soratra am'izay hoe trinité egalina ataotsika ngeta be mihitsy ny izy faux doctrine du diable zany doctrine du diable zany du diable doctrine du diable io tsy izy io tsy avy amin'Andriamanitra io tsy misy Andriamanitra anteny zany ray zay no atsika aloha hiakatra any amy lanitry ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amy lanitry ny lanitra indray zay fafatsika indray ty de hiakatra any amy lanitry ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amy lanitry ny lanitra tady atao keto ny sary de avakeko izy efa avy eo ty dada iava mipetraka teo amy sisa fiandrianana andeha manao sary au ciel des cieux ty ciel des cieux efa any amy ciel des cieux zany tsika ndikan'izao de misy dada iava mipetraka eto mazava ho azy io izy io zany izy moa somary marron tena marina ny eto io zany izy père ty père ty père Yahva io izy io de teto anoloana eto ny fanahy masina taka ny jiro mirehatra itsika lampy anakifito zany reto ny fanahy masina no saint esprit rehefa nandeha ny fivavahana
dia tsisy nivavaka amin'ny fanahy masony mihitsy ny mponina tao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada Iavarery nivavaka no nandeha. Donge jerevantsika izay Apokalipsy 4 tandejerevantsika direkta mihitsy ny sary hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany tao amin'ny lanitra ny lanitra zany. Apokalipsy 4 reo jerevantsika ny ten'Andriamanitra reny faraparany ery zay. Andin'ny fasivy alefa ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka amin'izay tao amin'ny lanitra ny lanitra dia jereo vankeny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andramanala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy. Tsisy miresaka momba ny amin'ny fanahy masina mihitsy anankely tsy mba nandeha tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka anankely ary raha ny zava-manan'aina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay vetsika zany ny sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany ataontsika amin'ny soratra fotsy nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada Iava ty. Nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany zero tsisy ato zany tsy andeha zero ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nako amin'ny fanahy masina fa adresena kareo amin'ny ray daholo ny vavaka raha tsika mahita tsara le teny teo ndova kitsika indray mandihy nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrony eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe nivavaka zany dia nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary dia jerevantsika amin'izay dia andiny fafolo dia ankoko eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana raha ny olo 420 an'ilay mipetraka eo amin'lohana seza fiandrianana iankoko eo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zany eo amin'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia fasana an'ilay vavaka sy ny fiankofana ny olo 420 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay ary dia nivavahana ilay velona mandrakizay fa tsy ny fanahy fiton'Andriamanitra aza zay. Dia anipy ny satrobona ny oloana seza fiandrianana izy ka anao hoe 1:10 ianao ny tomponay sy Andriamanitray nomendrika an'izay ny haja sy voninahitra sy ny hery fa ianao ny nahariny zavatra rehetra ary no sitraponao nanisy azy sy nahary azy. Mazava be le teny teto hoe dia ivavaka amin'izay velona mandrakizay io izy io hitantsika io ivavaka amin'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana doke alayntsika sary dia alefantsika ry dia soritako aminareo dia tsy hitanareo le izy doke alayntsika sary mihitsy efa zay mihitsy moa no mahazatrantsika ny teny izy ataontsika sary izy dia hita tsara mihitsy ny amin'izay dia izao le izy zao izy tia lay resako teo hoe ivavaka amin'izay velona mandrakizay io misy an'ity io zany no nivavahana ivavaka amin'izay velona mandrakizay zay ny voalaza ny soratra masina io hitantsika io lay dia ty velona mandrakizay ty io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zanake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay aotsika jeren'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitantsony ato zany io izy io dia koka eo an'ilay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana lolona maritsika tsara mihitsy izy dia amin'izay nareo tena mahita tsara mihitsy hoe lay mipetraka eo ambony seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io dia iakohaka io sitsika marika indray ty izy ty dia iakohaka aleo ataontsika menamena ihany dia iakohaka eo alohan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana io indray ry izy zay io
le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndiko mihitsy ity zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andeto atsika volomparasy mihitsy le zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ity ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka araha am'izay sary zay zany de mazava be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy ny a nondresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitra aza de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsy ny izy ka hoanao mizy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsy ny tsika aloha jeryndray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dore jerentsika ny Apokalipsa 3:7 hoe Andriamanitra ihany ivavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany. Apokalipsy 3:7 de jerefantsika 20 zafady Apokalipsy 26 jerevakeo de tizonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo eo jerentsika vetivetika Apokalipsy 26 zay misy fakitsika Apokalipsy 22 izy Apokalipsy 22:6 fakitsika am'zay izy 22:8 ny vakitsia azafady indrindra ho tsika any tokotany ary zao jaona no naresina hitareo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao de nenkoaka ivavaka teo anolohan'ny tongotry ilay anjely naneo ay andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana tongotry ilay anjely naneo an'ny jaona andreo zavatra reo zany jaona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de ozy ilay anjely hoe hoy ilay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrina teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vaovao mazava be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vaovao donc ataontsika alaina sary nefa zay any moko mahendry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fafa intsony zay de vakitsika am'izay ty jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vaovao hitantsika mivandravandra be mihitsiny io raha vo Andriamanitra zany de tsy maintsy ivavahana zay mazava be io sary io hitantsika nefa n'le sary tarika hatramin'ina moa tary amin'ny bokyny Apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa atao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao azaminy io eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianana ihany no nandeha miankoka teo zareo miankoka eo lay alohanan'zay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy ny vavahana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany de mpanota le mitsipy makany amin'ny helo ianareo zay mahita sy mandeha io zany de miomana mihitsy rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tena tsipy any amin'ny herinareo ho any amin'ny fare mirehitra afy sy ny solo farange nareo dozy nareo za tsy mila raha zany rehefa tsy mila raha zany aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mataonao mbola mitady-ponao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany no faty ka rehefa matahotra ny faty de meko anao ny vahaolana fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io no matahotra hoe raha maty de makany amin'ny helo ka mba avonjeo izy aza vononao fitiavantenanao fa mba avonjeo izy
mba aloha izy iverina am'le nanamboatra anazy fa anao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iverina am'le nanamboatra anazy ka raha ohatrany izy ka nanao rasy ty ty nohony amin'ny nirany taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tia aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahanao io rehefa tsy hovonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe miverena ianao a amin'ny fahonjena ny fanahnao lay fampianarany Iosoa no ka ranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany Iosoa le vao nivaketsika teo de tsy manana n'Andriamanitra izy tsy misy Andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazainy fa Andriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotra masina fa tsy ivavahana izy lazainy fa mitovy amin'ny ray io fanahy masina io hitantsika nefa fa tsy mitovy amin'ny ray noviana mihitsiny izy fampianarana démonie ny zavatra namboarina natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany ataonareo mpanambany an'Andriamanitra mihitsy zay manao an'izany raha ohatrany hoe zay tsy anao an'izany tsony a firy zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo vana satria nareo nge fa tena zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo e ny fahendrena mialamy io Jesosy io a mialamy Jesus Jesus de manatona ny ziady am'izay manatona nareo andao iaraka amiko any amin'ny lanitry ho any amin'ny Iosoa zay ny anton'izao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino io nareo e tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monothéisme indray hoe inona indray le monothéisme anazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao rehetra io de amin'ny trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsiny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme eto hoe trinité de zay hoe ny ray ihany no égale zanaka égale fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anankiray izy anaty arona anankiray exemple anaty arona de hoe io le Andriamanitra tokana sady marina hoe Andriamanitra de ray ihany de hoe firy le isany eo anatiny eo telony eo anatiny eo satria hoe mitovy daholo nyreo de ivavana tokoa ny fanahy masina am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amin'ny lanitra mihitsiny a de ny zavaboary tao amin'ny lanitra na ny olona efatra amby roapolo na zava-manana efatra na ny reo rehetrarehetra reo zany a de tsy nisy ny vavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanahy fiton'Andriamanitra fa tamin'ilay Andriamanitra ray lay mipetraka ambony sisa fiandrianana irery ihany no ny vavahana zany mahafampianarany démonie le trinité de mbola nao ina indray zany zareo ilaza indray venjareo fa zay koa zao tsy ao amin'ny trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramin'ny sandoka zay eny rehetrarehetra de sandoana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mpivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany ziady a manarahanareo andao iaraka amiko any amin'ny Iosoa hoetiko anareo tena tongako anareo garantia 100% garantia 100% itondrasanareo makany ho any amin'ny lanitra tsika efa be ny fahoriana ny ainana teto a ok zay to am'izay ho any amin'ny Iosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amin'ny fiainatsika tsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina ntsony fa tsisy miraharaha ntsony e kefa ho any amin'ny lanitra kefa hoe ina ntsony mo raha itsika zao fiainana zao zay do tsika hiditra indray tsika fanazavana anankiray indray iny moa zany de fa vita iny aloha hiditra indray tsika am'ten'Andriamanitra anankiray hoe iza moa am'le sary de hoe sorotsika indray ara ty ina moa ty sary eto ty fa hoapotra atsika indray ny zanaka efa sorotsika hatrany amin'ny fanahy masina satria efa tsy ilaina ntsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'Andriamanitra zany satria anatin'ny klasin'ny fanahy masina ihany reny mbola nazavantsika ny eny amin'ny lanitra rehefa amin'ny fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany tena zava-dehibe ndao tsika aloha ijery an'ity a zao de niditra indray ary Iosoa misy an'ity zatra tafitsy ty fa aloha tsy manina fa de ty Iosoa nitsangana teo anoloanany ray ty indray izy ty Iosoa ty nitsangana de aleka mafafatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra de tsy mety fafatsika ty
ataontsika mitovitovy amin'ny satria ny amin'ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé tsy meno amin'ny radio any io satria mandeha direct tao zany rehetra zany de ampiditsika ndray tia ny dada Iava tainginy ambony seza fiandrianana izy izy ny seza fiandrianana ty de ito izy de mitazona boky izy ty de jereo ny apocalypse 5 io mitazona boky izy ataontsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de ta voalohany zany teo am-pelantanany dada Iava io etrany dia naprofy hoe ahoana moa no maharay an'io zanak'eo amin'io rainy ahoana ny mahiray an'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany ozy ny lolona tany amin'ny lanitrilany hoe misy maka io de hitatsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka amizay nao totsika mavomavo eto tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de amizay hitanareo mihitsy hoe lasa nakato n'le boky asana koa le boky de le teo an-tanany ray tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary efa nakato le boky de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany solontsika ty de lasa nakato izy lasa repera-tanan'le zanany am'izay le boky zany tamy voalohany izy teo amin'ny telany ray aveko indray mandeha le sary aloha aveko le sary anakaiky tamy voalohany izy teo am-pelantanany ray tamy voalohany ataontsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany io izy nitazona le boky io de aveo nefa ty boky ty lasa nakatikatry ty de tsy teo am-pelantanany tsony ty sary ty zany ty ny sary faharoa ty zany ny sary numéro 1 ty zany premier plan ty de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena apetraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky de tsisy tsony teo am-pelantanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo am-pelantanany leo masoroko ty fa lasa ohatran'ny lazanareo lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo am-pelantanany teo zay ny tena izy zay ty zany ny phase 2 tsisy boky tsony teo am-pelantanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo am-pelantanany zany fa ry lasan'le zanakary le boky dikan'izany hafa le mipetraka ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo am-pelantanany tsy oekony hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky ka raha vao lasan'le zanan'le boky dikan'izany tsy anakiroa le Andriamanitra tsy anakiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray sy ny zanany io no zany zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Yehoshua ty koa de ivavahana de anakiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny am-pelantanany ray de efa tsy hentsony fa efa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Yehoshua zanany fe mba ivavahana zay rehefa ny tena petraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Yehoshua io aty tsara be ty sary de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Yehoshua zanany de mazava be aleo soatra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vaketsika tsara fa tena Andriamanitra io apokalipsia vaketsika indray mandeha le apokalipsa teo
Apokalipsy toko fa 5 ny ataontsika ato le famakina fa mantsarasa ela be le mifatibadika. Apokalipsy toko fa 5 de mijery tsara tsika ireny tokantrano any. Toko fa 5 ary indro hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatin'ny sy toivoany voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy fito teo an-tanakavanany mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amanotomboka seny. 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny teteh tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy. Io le nyteniko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy. De 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anakaiky tamin'ny lolana no tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa narisy ka anokatra ny boky sy amanotomboka seny. Io zany hoe izy ny andeha haka ny boky de anokatra ny boky io zany dikan'izay. 9 ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny vovovono na natandroka fito somasy fito de ny fanafiton'Andriamanitra ny rano nakany amin'ny tany rehetra. De 7 de io zany le hoe nitsangana eo soa teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io mitazona le boky mangamanga io izy zany io le eo soa io zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka. Io le zanaka io de ty le ray ty eo amin'ny mitaingina ambony boky io mitaingina ambony seza io le ray io zay. De dionantsika am'izay le teny zany. Ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 diny akoka teo anatreny zanak'ondry sady samy manana nokanga sy lovia volamena fentiditika azomanitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Zay zany hoe ny ankoka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany. Zany hoe ataontsika sarina zany io sary ty moa tsy mety alehibiaziny ty fa ataontsika leota letsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any de le toranareo mihitsy le teny zao le teny zao dia de zao le teny ny lolo 720 zay de nakoka teo ty zany le ny akohaka ty le ny akohaka teo anatreny zanak'ondry io ny akohaka de le hoe dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Mivavaka zany izy dikan'io io zany milaza fa ny vavaka teo anatreny eo soa ny lolona 720 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lantilatra. Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany. Alefantsika moa zany fa de fa mazava iny ho antsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany eo soany dikan'iny. Azontsika arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako anazay ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay soatra masina araka ny famarihana de avetsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be ito izy ito anankiroa ny Andriamanitra araka n'izao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataontsika ty somary mangamanga ty le Andriamanitra ray toko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iavaray ary le zanaka Yahosoa faharoa zay. Ka rehefa nijereva tika ny soratra masina satria miavaka tsara nge ndray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadana ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io firy ny Andriamanitra zany mazava ho azy roa ny Andriamanitra. Aventsika sary le izy zany
de avetsika sary am'izay izy mianaka tia ny rainy a tia le dadany a mitazona n'le boky izy io a efa tsy ny ampelatantso moa zany le boky zao tia ny ray zay Andriamanitra Dieu dikaniny totsika Dieu etra zao ary eto kosa ny zanaka zay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy mianaka tia koa ny zanaka de ny zanaka kosa ny mitazona boky a mitazona le boky izy a tia le boky a iny ampelantanana iny a de izy koa nefany a Dieu koa izy a izy koa de Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitatsika teo Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany anankiroa mazava tsara de ny ray sy ny zanaka izy zany zanaka de toko mangamanga izy mba am'izay miaraka amin'ny boky io a zanaka ny famarinan'ny soratra masina zany de mahita tsara fa roa misy any Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray io izy hitatsika io a ary ny zanaka io zany a rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy ny sary ho hita tsy hoe tetia tany na taiza fa tany amin'ny lanitry ny lanitra efa tany amin'ny lanitry lanitra mato ny bokyny apokalipsy io tany io fahitany io no naseo de ny zahatra ny seto amin'ny lanitry ny lanitra de hita mazava mihitsiny fa nisan'ny Andriamanitra zany de anankiroa de ny ray a zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay nitazona an'le boky a io izy hitatsika eo tsara mihitsiny a izy ty ary ny zanaka de ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada iava io ihany koa Yahosoa de dika zay a finy isan'ny Andriamanitra hitatsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray sy ny zanaka de mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita atao amin'ny lanitry ny lanitra de anankiroa misaraka tsara ny Andriamanitra no zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra de olona anankitelo ny ao anatiny ao zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitatsika mihitsiny a fa ny ray de lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra ny dika zay roa zay le Andriamanitra miseho sehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony ary raha va misy minaza fa mitandrana didifolo de tsy maintsy ray io Andriamanitra io na tena tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité zy na tena tsy tiana zay le toe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngeka Andriamanitra nefany izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay naovana an'izy a de nampidiro anatin'ny harona anankiray anaty mpany anakaiky de natambandreo de lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devoly zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io a mamon'olona mihitsy io zareo nge zao miteniteny foana be zao verinako am'izay le teny hoe raha misy mampianatra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao de tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary no zao rafim-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao de zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana ary tsy mahay manota intsony anjarana am'izay no manatona manatona ny Yahosoa am'izay no miaranao ny ziady azo hitanao zao ziady ano nanako ny raha ny Yahosoa sy dada iavaza hampianatra nareo ny marina zo hitanareo zao a mirahasoanao tonga soa ty amin'ny lanitry lanitra mivavaka sika am'izay fampianarana zay a ary haino manaraka andrayntsika aorina so raha betsaka dada mara iava noho ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamaly vavaka dada mara iava ary mamaly antso ta io ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny vonina itrao arovo zao fanambarana izao arovo ny teny rehetra avy any aminao hitondra soma am'izay rehetra miainanao zao fampianarana izao de fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana sy adiady ena maniry mafy mahavonjena ny olo azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana n'izao tontolo zao
isitona ny olona iverina sy hitodika ho any aminao dia hiantsony zay rehetra voantso voalahatra ho any amin'ny ehosoa ho valin'ilay ranalatsany sokafiny sain'ny olona mba tena halala amin'izay izy dada malay avao voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Ehosoa anaovako an'izany vavaka rehetra izany. Halleloia, amen. Dia miraso tsika rehetra samy teny Ehosoa indray ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana darana faharoa ambin'ny folo indray teny Ehosoa daholo.